Ry havana malala ao amin'ny tompo, faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana, fa faly miarabanareo ihany koa amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity ny FPMA Toulouse izay manomana izao fanompoam-pivavahana izao. Faly indrindra izahay mitsidika anareo any amin'ny tokantranonareo amin'izao maraina izao ka ahafahantsika miaraka mivavaka sy miaino ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao tambazotra sosialy izao. Koa ampitomboina aminareo ary ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Anomboantsika ny fideranan'Andriamanitra dia hiaraka avetesintsika ny Salamo 7:20. Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry ahy amin'ny maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny famarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasahaloko ny fahafatesana aza aho, dia tsy atahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako eo amason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Amen. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tompo sy mpahary anay eo, mideranao izahay. Mideranao izahay noho ny soa izay atobaka ao aminay isan'andro. Eny tompo na dia amin'ity androany ity fotsiny aza, dia ndreto izahay velonay na trapamonjena ary natao amin'ny fanahinao masina ka afaka miombom-bavaka toy izao. Eny na dia tsy mifanatry tava ao amin'ny tranonao masina aza. Isaoranay ianao Andriamanitra fa izahay no confiné, mihidy aman-trano, fa ny anaranao kosa akaiky. Akaiky ny anaranao ka azonay antsoina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Tompo, efa nampanantenanay ianao fa tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy nahavita izay nanirahanao azy. Koa androany ary tompo, dia tanterao indray ny asanao aminay, mba andraisanay ny fahafenoan'i Kristy sy ho fahatanterahan'ny fifaliany. Aza velanao ho faty-antoka tompo izao fotoana izao, fa tena ho fotoana andraisanay fitahiam-panahy avy any ambony, entinay indray mamakivaky ity herinandro vaovao ity, ary entinay koa mamakivaky ny fiainanay manontolo. Deraina mandrakizay ianao, Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy Masina, amin'ny anaranao Jesosy no andratratana izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana sy fiatreretana tsara izao teny manaraka izao izay manambara sitrapon'Andriamanitra izay toriana aminao amin'izao maraina izao. Koa raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofiny mba amin'ny faniriany sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Tumbo malala tsiku itiamo Savonandrei ilay feo miantsoay Tsapako anaty koa nerina
iao raisombalisanile zanaka faizao zainani teiumba anarakanilidina rayo dia mbola hiaraka hivavakatsika. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra tsy toho. Masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Tompo, norenesinay tao ny sitraponao ka indreto izahay manetry tena miaika eo anatrehanao Tompo ny fahadisoanay sy ny fahotanay. Impirimpiry tokoa moa Tompo no tsy efa nitoriana taminay fa raha ny zanaka no ahafaka anay dia ho afaka tokoa izahay. Kanefa dia tsy misy vokany eo amin'ny fiainanay izany teny izany satria izahay tsy nandray anao Jesosy ho tompo sy mpanefa ny fiainanay. Ka amin'ity marain'ity Tompo dia mangataka indrindra aminao mba hikasihanao anay fanahy masina ny fonay tsirairay avy mba andraisanay feno izany teny izany anankera eo amin'ny fiainanay. Anankera eo amin'ny fiainanay koa Tompo ny raha nalatsaka ao anay teo amin'ny hazo fijaliana. Ka dia ianao no amahy ny fatorana rehetra izay mbola mamatotra anay, ny fahotana rehetra izay mbola mangeja anay, ao ireo fantatray, ao koa ireo izay tsy fantatray fa ataonay nefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia misaotra sahady Tompo ny amin'ny valim-bavaka izay arotsaka ao aminay tsirairay avy. Iriranay be famindrapo, mitalao aminao izahay, mamelany elokay. Diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka hanompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Ry havana, ho anao izay nibebaka marina tokoa, dia raiso ny teny famelan-keloka sy fihavanana izay atolotry ny Tompo ho anao anio. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny zavatra rehetra raha anarana dia asehony mazava, fa na inona aseho dia mazava. Dia mbola iombom-bavaka isika Tompo. Ry Andriamanitra Tomponay io, tonga eo amin'ny fotoana izay ivon'izao Fanompoam-pivavahana izao izahay, dia ny fiainoana, famakiana ary fandraisana ny afatra avy amin'ny teninao. Tompo, Andriamanitra tsy hitanay maso ianao, fa ianao ilay teny velona, dia ny teninao no ahafahanay mihaona tanteraka aminao. Koa amin'izao fotoana izao Tompo, dia fenohy ny fanahinao masina izahay mba tsy hivezivezy ny sainay fa hifantoka tanteraka amin'ny fandraisana ny teninao. Koa hampangino ny feo rehetra izay tsy avy aminao
ka tsy hahafahanay manatanteraka izany fionanay aminao izany. Dia hamasiny ny vavan'ny mpanomponao izay hamaky ny teny sy ny mpanomponao koa tompo izay hitondra ny hafatrao. Ary ho anay izay mihaino dia tsy ho mpihaino mpanadino ka hamitaka ny tenanay. Manamasina anay tompo amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Iaraka hamaky sy hiaino ny tenin'ny soratra masina ary sika ry havana. Ny vaky teny voalohany dia ho hitanareo ao amin'ny bokin'ny Samuela. Samuela voalohany toko 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10. Samuela voalohany toko 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehova tamin'i Samuela, mandra-pahoviana no ahalelovana ho an'i Saoly, nefa za efa nanda azy tsy ho mpanjakan'Israely, feno idiloilo ny tandroko ka mandehana, fa irahako ho any amin'ny Jese Betlehemita ianao, fa efa nahita mpanjaka ho aho ao amin'ny zanany aho. Fa hoy Samuela, ataoko ahoana no fandeha, fa raha reny Saoly zany, moa tsy ho vonoiny fa aho? Ary hoy Jehova, mitondrà omby vavikely ianao ka lazao hoe, avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova. Ary antsoa Jese mba ho any amin'ny fanatitra, ary izao no ampafantatra anao izay hataonao, ka dia hosoranao ho aho izay ho lazaiko aminao. Ary Samuela nanao izay nolazain'i Jehova, dia tonga tao Betlehema. Ary nitsena azy amin'ny kovitra ny loholona tao an-tanàna ka nanao hoe, fihavanana va no hiavianao? Ary hoy izy, fihavanana, avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova aho. Hamasiny ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra. Dia no hamasiny ny Jese sy ny zanany ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Ary noho ny tonga ireo dia nijery an'i Eliaby izy ka nanao hoe, ny voahositry Jehova tokoa ity eo anatrehany. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuela, aza mijery ny tarehany na ny ahavony tsanganany, fa efa nolaviko izy, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehova. Fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary Jese niantso an'i Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samuela. Fa hoy izy, tsy ity no nofidian'i Jehova. Ary Jese nampandalo 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehan'i Samuela. Fa hoy Samuela tamin'i Jese, tsy nofidian'i Jehova ireto. Ary hoy Samuela tamin'i Jese, tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy, ny faralano sisa fa miandrondry izy. Ary hoy Samuela tamin'i Jese, manira akazy, fa tsy hipetraka inany sika ambara-pahatongany eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy sady barimaso no tsara tarehy. Ary hoy Jehova, mitsangana, ho sory izy, fa io no izy. Ary Samuela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Dia nitsangany Samuela ka nakany Rama. Toizantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 14. Efesianina toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 14. Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana, mamantatra izay ankasitrahan'ny Tompo. Ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mamenatra na dia milaza izany aza. Fa ny zavatra rehetra raha anarana dia asehon'ny mazava, fa na inona seho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe, mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Ho faranantsika ny vaky-teny ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 5, ho vakiana manontolo. Filazantsarany Jaona toko 5.
Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony vao teraka, ary ny mpianany nanontany azy hoe: Raby ô, iza moa no nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no de teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe: tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora, dia nahosony ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy: andeha, sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloama, izay atao hoe raha adika ny rahana. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe: tsy ity va ilay nipetraka nangataka? Hoy ny sasany: izy ity. Fa hoy ny sasany: tsia, fa tahaka azy ihany. Ary io kosa izy: izao no izy. Dia hoy ny olona taminy: ahoana no nahiratany masonao? Ary izy namaly ka nanao hoe: ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe: makanesa ny Siloama ka sasao ny masonao. Ka nandeha dia nanasa azy ka dia nahiratra. Ary hoy ny olona taminy: aiza moa izany lehilahy izany? Hoy rahalehilahy: tsy fantatro. Ary ilay jamba taloha dia nentiny tany amin'ny fariseo. Ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany ny mason-dralehilahy. Ary ny fariseo koa nanontany azy izay nahiratany masony. Dia hoy izy taminy: nasiany feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra aho. Ary hoy ny fariseo sasany: tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany satria tsy mitandrina ny sabata izy. Hoy ny sasany: ataon'ny lehilahy mpanota ahoana no fahay manao fahagagana toy izany? Dia nisara-tsaina izy. Ary hoy indray izy tamin'ilay jamba: ahoana no ilazanao azy fa nampahiratra ny masonao izy? Dia hoy izy: mpaminany izy. Ary amin'izany ny jiosy tsy nino azy ho efa jamba ka nahiratra, ambara-piantsony ny ray aman-drenin'ilay nahiratra ka nanontaniany hoe: zanakareo moa ity izay lazainareo fa teraka jamba? Ka nahoana ary no nahiratany izao? Ny ray aman-dreniny namaly ka nanao hoe: fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba, fa tsy fantatray izay nahiratany izao, ary tsy fantatray izay nampahiratra ny masony. Izy ihany no anontanio. Efa lehibe izy, aoka izy no ilazany amin'ny tenany. Izany teny izany no nolazainy ny ray aman-dreny satria natahotra ny jiosy izy. Fa efa nifanaiky raha teo ny jiosy fa raha misy manaiky azy ho Kristy dia horohana hiala amin'ny sinagoga. Izany no nilazan'ny ray aman-dreny hoe efa lehibe izy, koa izy no anontanio. Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe: omeo voninahitra Andriamanitra, izahay mahalala fa mpanota izany lehilahy izany. Fa izy namaly hoe: tsy fantatro na mpanota izy na tsia, zavatra iray aloha ihany no fantatro, jamba teo aloha fa mahiratra ahy izao. Dia hoy izy taminy: inona no nataony taminao? Nanao ahoana ange no nampahiratany masonao? Dia namaly azy hoe izy: efa voalazako taminareo raha teo fa tsy niaino ianareo. Nahoana no te hiaino indray ianareo? Moa te ho mpianany koa va ianareo? Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe: ialany mpianany, fa izahay mpianatry Mosesy. Izahay mahalala fa Mosesy no nitenenan'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatray izay niaviany. Raha lehilahy namaly azy hoe: mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatrareo izay niaviany, nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no hainoiny. Hatrizay dia tsy mbola re fa nisy nampahiratra ny mason'izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe: tena teraka tamin'ny io telahy, ka ialahy indray va no mampianatra anay? Dia noroahany izy. Jesosy nandre fa efa noroahany rahalehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe: mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Rahalehilahy namaly ka nanao hoe: iza moa no izy tompoko, mba hinoko azy?
hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady zao miresaka aminao zao no izy. Dia hoy izy, tompoko, mino aho, dia ny akohaka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandray izany dia nanao taminy hoe, izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy ho manan-keloka. Nefa hoy ianareo ankehitriny, mahiratra izahay dia tsy afaka mielokareo. Amen. Faly miarabantsika rehetra tafahoana indray amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao, na dia eo aza ny sakana nateraky ny fianaky ny valanaretina Covid-19. Misaotra an'Andriamanitra isika fa asehony marina fa ny teniny tsy mba voafatotra. Ary izany teny zany zaraina amintsika dia ireo perikopa 4 mihitsy no raisitsika. Ireo vaky teny 3 fa tsy adino koa ny Salamo 7:20 izay milaza indrindra ny amin'ny fananantsika ilay mpiandro tsara. Fa maizina ianareo fa iny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Feno fahamaizinana izao tontolo izao, nefa tonga Jeso mba ho fahazavana arahintsika. Fatatsika fa ny mazava no arian'Andriamanitra voalohany raha nahary zao tontolo izao izy, ary nampisarahiny tamin'ny maizina izany. Ho indrindra ny soratra masina, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tamboniny lalina. Dia nahary ny mazava Andriamanitra, ary nampisarahiny ny mazava sy ny maizina. Zany hoe, tsy mahazo miaraka ny mazava sy ny maizina. Tsy mahazo miaraka ny mazava sy ny maizina. Rehefa nanota nefa ny olona dia ny vary natao anatin'ny aizina indray izao tontolo izao. Noho ny fitiavan'Andriamanitra nefa dia nanomana ny famonjena tao amin'ny Jesosy Kristy izao tontolo izao. Ho indrindra ny boky Isaia mpaminany manambara mialoha ny ahatongavan'ilay mazava. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no hiposahany mazava. Olona io mazava io, Jesosy Kristy io mazava io. Rehefa tonga teo amin'izao tontolo izao anefa ilay mazava, dia voambaran'ny Jaona ao amin'ny testameta vaovao, ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Fa izay nandray azy kosa dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Jesosy Kristy no ilay mazava tonga eto amin'izao tontolo izao. Ny mandray ny mazava dia ny mandray an'i Kristy anjaka ao am-pony sy anapaka eo amin'ny fiainany. Izy manko ilay nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ho ihany ny filazantsarany Jaona. Dia hoy Paoly apôstôly araka ny Efesiana 5 no vakitsika teo, maizina ianareo fa iny. Zany hoe, nandeha araka izao tontolo izao, araka ny maha olona simba ny ota, nanaraka ny fomba sy ny hevitry Satana lay andrinan'izao tontolo izao. Maizina ianareo fa iny.
fa mazava ao amin'ny Kristy kosa ankehitriny. Zany hoe mazava ianareo satria ao amin'ny Kristy. Zay ihany no antony tokana, satria ao amin'ny Kristy de mazava. De toy ihany, ary satria mazava ao amin'ny Kristy de aoka aseho izany. Jesosy de nilaza mihitsy hoe tsisy mandrehitra jiro ka manao azy ao ambany vata famarana, fa ataony eo ambony zany mba ho hitan'ny olona rehetra. Ary eto de ambaran'ny Paoly fa na inona aseho dia mazava. Mazava aseho. Zay zany no zava-dehibe sitontsika eto am-pampidirana. Eto amin'ity vakitentsika androany ty ary dia misy endrika telo esehono zany hoe mandeha tahaka ny mazava izany. Tsara marihana fa ny zanaky ny mazava de mazava, tahaka ny hoe ny zanaky ny omby de omby, ny zanaky ny saka de saka, ary ny zanaky ny mazava dia mazava. Ka misy zavatra telo hita eto amin'reto teksta ireto. Ny voalohany ny atao hoe mandeha tahaka ny zanaky ny mazava de tsy mandeha araky ny fijerin'ny olona fa araky ny fijerin'Andriamanitra. Hoy ny Romanina 12:12 zay aintsika loatra. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, de zay tsara sady akasitrahana no marina. Ny olona mandeha amin'ny mazava de manaiky fa marina, mendrika ary tsara zay rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny atao hoe tsara? Zay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny atao hoe mendrika? Zay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny atao hoe marina? De zay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mitsara ny sitrapon'Andriamanitra zany tsika, fa tsaray ny sitrapon'Andriamanitra. Nandeha jerena tsaratsara koa hatsaray ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe amboarina sy tefen'ny tenin'Andriamanitra isika. Hoy ny Tompo amin'ny Isaia 5:5-9, fa ny fievitro tsy fievitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako. Ny olona mandeha tahaka ny zanaky ny mazava de manaiky ampandefitra ny heviny manoloana ny fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Satria azo antoka io, satria tsy miova io, satria tena fahamarinana io. I Josafata aza rehefa nitao amin'ny mpanjakan'ny Israely sakaizany mba hiara-miady aminy, de namaly tsotra hoe anontanio aloha ny tenin'i Jehova. Ny olona mandeha tahaka ny zanaky ny mazava de manontany ny Tompo aloha vao manao zavatra. Fa ny olona mandeha amin'ny maizina manao ny sitrapony izy aloha, rehefa kenda izy natody sarotra, zay izy vao mba mitodika amin'Andriamanitra. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, mamantatra zay ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy isika ny manazava ny asan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra na mitsara zany, fa ny tenin'Andriamanitra sy ny asany no manazava antsika sy manazava ny asantsika. Ka ny olona mandeha tahaka ny zanaky ny mazava de mandeha araky ny fijerin'Andriamanitra fa tsy araky ny fijerin'ny olona. De tahaka zany Samuel raha nampianarin'Andriamanitra rehefa hifidy izay mpanjaka ho an'ny Israely. Ny faharoa, manaiky irahan'ny Tompo na de mifanohitra amin'ny fisainana azy izany, ary na mety heveran'ny olona nao adala aza izany. Manaiky ho irahin'ny Tompo. I Samuel de nanana zay fijeriny iny amin'izay hoe mendrika ho mpanjaka. Rehefa natoron'Andriamanitra izy de nano ary nampandefitra ny fijeriny.
ijona kosa dia tsy nandeha nankany nive satria tsy sitrany ny plan'Andriamanitra ary dia nampididoza ny mpiaradia tantsampy taminy zany ary nately nytrondry raha teo izy. Hoy ny tompo ao amin'ny Lioka 2:20 ho alan'ny olona ianareo no ny anarako. Ity lehilahy jambatra ny kibondreniny ity dia sahy nijoro nanambara ny asan'i Jesosy taminy na dia noraonan'ny olona azy nasehony tamin'ny vahoaka sy ny fariseony marina. Tena nahiratra tokoa izy afaka tamin'ny fahajambana zany hoe nahita tsara ny asan'i Jesosy izy zanaky ny mazava izy. Ny antony dia satria nifototra tamin'ny esensiel izy jamba teo aloha izy mahiratra aho izao. Maizina ianareo fahiny moa mazava ao amin'ny Kristy koa va ankehitriny. Moa mazava ao amin'ny Kristy ankehitriny. Raha izany ary mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fantaro ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona mandeha tahaka ny zanaky ny mazava dia tsy manaiky fotsiny antsaina ny sitrapon'Andriamanitra fa manaiky ho irahin'Andriamanitra, manaiky hiala eo amin'ny toerana zay mety ananana confort fa andeha any amin'izay anirahan'Andriamanitra. Ny fahatelo, ny olona mandeha tahaka ny zanaky ny mazava dia miasa sy mandeha eo ambanin'ny fahazavan'ny tompo. Jehova no mpiandry ahy, hoy ny mpanao salamo Davidy io. No hoe mandeha tahaka ny zanaky ny mazava dia mandeha eo ambanin'ny fahazavan'ilay mpiandry tsara, tsy loviny, tariny, arovany, irahiny, fa tsy mandeha amin'ny saina sy ny herin'ny tena fotsiny. Hoy Saint Augustin, tsy mahafantatra mba ino aho fa mino mba ahalala. Tsy ny fahalalana ny voalohany fa ny finoana. Tsy ny fahalalana no miantoka ny finoana fa ny finoana no manome ny tena fahalalana araka an'Andriamanitra. Dia hoy ny mpanao salamo, andramo ka izaho fa tsara Jehova sambatra izay mialoka aminy. Mialoka amin'ilay mpiandry tsara, mitoky amin'ilay mpiandry tsara. Andriamanitra ivelomana ny Andriamantsika fa tsy Andriamanitra eritreretina na iadinkevitra. Ary zany nahazo ny jiosy nanoloana ilay jamba nisotran'i Jesosy. Ady hevitra nameno ny tontolony fa tsy ny fandraisana ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ny teniny. Ry havana, efa tonga nofo kanonina tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Andriamanitra. Io ilay Immanuela. Tsy foto-kevitra na fahalalahana ratsaina ny finoana azy fa fisainana azavain'ny teniny. Fitondran-tena tsy lovin'ny fitiavany ary fiainana eo ambanin'ny fahazavan'ny fanatrehany. Ny firaisana amin'i Kristy ary ny fifikirana aminy, ny fiombonana aminy, ilay mpiandry tsara, io no manosika sy mampahery hatrany ny olona zay mandeha tahaka ny zanaky ny mazava. Mandeha sy miasa eo ambanin'ny fahazavan'ny tompo, eo ambanin'ny maso mpitiavan'ny tompo. Maizina ianareo fahiny fa mazava amin'i Kristy kosa ankehitriny. Zanaky ny maizina ianareo raha mbola fatoran'ny lasa
fahiny. Raha tsy nandray ny fanavaozana tamin'ny alalan'i Kristy, raha tsy manana ny Kristy, nandray an'i Kristy ao am-po. Mbola zanaky ny maizina. Fa mazava kosa sika, ary misokatra ao antsika ny ho avy amirapiratany mazava avy any ambony, sady mahavokatra ao amin'ny asa tsara sy maritra. Raha toa ka Kristy no mibaiko ny fijery sy ny fisainana. Raha Kristy sy ny asany no fototry ny fisina na ny fizina, ka de manaikorany sy baikony amin'ny zavatra rehetra isika. Tsy zay tiatsika ihany, tsy zay maharesy lahatra tsika ihany, fa ny zavatra rehetra. Ary misokatra ao antsika ny fahazavan'ny tavan'Andriamanitra fototra sy loharanony fahombiazana, raha ny fahazavan'ny teniny no fanilo mitarika ny isan'androtsika, mandrapiveriny indray ambroninahitra. Tonga ho fahazavany zao tontolo zao ny tompo, ary anio de mitaonanao izy tahaka ny maly ihany, mitaonanao mba handeha tahaka ny zanaky ny mazava. Anio tahaka ny maly ihany, de maniraka anao ny tompo, ianareo ny fahazavany zao tontolo zao, miazava ho voninahitry ny ray mandrakizay. Aseho ny fahazavanao, fahazafenina, fa maizina ianareo fahiny, fa mazava kosa ao amin'ny Kristy ankehitriny. De ombanareo ny tompo. Amen. Lumière
Mbola mpifaliana trany ry havana no hiara-banantsika amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity eto amin'ny FPMA Toulouse, mamangy antsika rehetra any amin'ny tokantrano misy antsika tsiray avy any amin'izao fotoana izao. Toy izao indray ary ny vaovao voaray eto am-pilatanana. Vaovao nasionaly. Mandritra izao fotoanan'ny confinement izao dia azontsika atao ny manaraka fitoam-bavaka sy fanompoam-pivavahana. Momba ny fitoam-bavaka dia toy izao: isaky ny alatsinainy, talata, alakamisy, ny zoma ary ny sabotsy hatramin'ny 15 ny volana aprily ka amin'ny 4 ora tolakandro sy amin'ny 7 ora alina. Ny alarobia kosa dia amin'ny 4 ora tolakandro ka sy amin'ny 12 alina. Izany dia azontsika arahana ao amin'ny radio vatsy FPMA na radio anjomara. Ny radio vatsy FPMA dia hitantsika amin'ny site internet ny FPMA.church na ao amin'ny application FPMA izay afaka téléchargentsika ao amin'ny téléphone Android amin'ny alalan'ny application Play Store. Momba ny fanompoam-pivavahana kosa dia isaky ny Alahady hatramin'ny 15 ny volana aprily zany dia amin'ny 10 ora sasany maraina sy amin'ny 3 ora tolakandro. Ny fomba anarahana izany koa dia mbola amin'ny alalan'ny radio vatsy ihany. Vaovao an-tafo, filazana manjoho. Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Salamo 3:7-20. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fiangonana fanody mandry tamin'ny alatsinainy teo 19 Martsa teto Toulouse ny avamalananay nivo arifara lafon Andriamiarsoa rehefa ny vahiny 15 taona teto antany. Hoy ny vadiny Lafon Patrick sy ny zanany Camille sy Alexandra, ny prêtre po aminy Rabelso Adja sy Lili, rakotiny Irina Samisiasina ary ny zanany, sur Gali Michel sy fitiavana ary ny zanany, Andriamiarsoa Adja sy voahirana ary ny zanany, Andriamiarsoa Fara ary ny fiangonana manontolo. Ny fandevenana dia efa notanterahana ny zoma 20 Martsa tao amin'ny cimetière paysager du Bassac tao Colomiers. Ny mpitandrina ihany no afaka ny solotena ny fiangonana nampahery ny fianakaviana noho ny fepetra tsy maintsy narahina avy amin'ny fanjakana mikasika ny coronavirus. Fanambarana mahakasika ny tafo Toulouse. Araky ny arrêté préfectoral lavoray hatramin'izao eto am-pelatanana izay mandrara ny fivoriana rehetra hatramin'ny 15 ny volana aprily dia asaina zany isika hiara-mivavaka sy miaino ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny YouTube na ny Facebook FPMA Toulouse isaky ny Alahady maraina amin'ny 12 ora. Izany no atao dia iazonantsika antrany ny fiombonana ao amin'ny tompo. Mariana fa ny fanompoam-pivavahana fankalazana ny herinandro masina sy Pasika koa dia voakasika izany fandaminana izany. Azony tompona ndraikitra tao ny mivory amin'ny alalan'ny phone call raha misy zavatra maika tsy maintsy dinihana. Ho fanohanana ny asa-piangonana izay tsy maintsy atao dia amporisina isika mba androtsaka ny rakitra sy ny adidy izay tafiditra ao amin'ny fanajana ny andron'ny tompo dia ny Alahady zany. Mariana fa na misy restriction na tsia, ny andron'ny tompo dia mitoetra ho andron'ny tompo ary ny fanajantsika izany sy ny adiditsika amin'ny tompo sy ny fiangonana no ny asan'ny teniny amintsika. Araka ny voalaza hoe fa ny tenin'ny tompo tsy mba voafatotra. Timoty 2:2-2:7. Koa ny rakitra dia azontsika ny rakitra na ny adidy azafady dia azontsika atao amin'ny alalan'ny virement bancaire amin'ny compte FPMA Toulouse. Ny numéro an'ny IBAN dia efa nalefa mail tamintsika. Raha ohatra misy aminareo mbola tsy manana izany dia afaka manatona ny tompona andraikitry ny vala misy anareo na ny filohan'ny sampana na ny solotena ao amin'ny biraon'ny fiangonana. Aza misalasala miantso anay tompoko. Ka
ny rakitra dia azontsika atao na indray mandeha isan-kerinandro na indray mandeha isam-bolana araka izay anaovantsika anazy fa tsisy fepetra manokana natokana ho amin'izany. Raha ohatra kosa chèque no ataontsika dia angatana mba atao amin'ny anaran'ny FPMA Toulouse ary azontsika alefa any amin'ny Tambola Anitra Radovindraona. Ny adresy koa dia efa nalefa tamin'ny mailaka ka aza misalasala mifandray amin'ny tompony andraikitra samihafa raha ilaina. Io zany raha ohatra misokatra ny bureau de poste ao akaikinareo na ny taba dia afaka manao izay koa ianareo. Izao ezaka ataontsika izao dia fijoroana vavolombelona manoloana ny sedra lalovana ho maritry ny fahaizantsika mihotra manoloana ny sarotra izay inotsika ivoahantsika ho mpandresy. Romanina 9:7-7. Dia matoky ny fianzonantsika ny finoana sy ny fiombonana na dia eo amin'ny vanim-potoana sarotra azy satria manana tombo velona sy mahery ary miasa isika ary manentana antsika hivavaka ho an'izao tontolo izao araka ny baiko ny soratra masina. Mbola omena vaovao miandalana ihany tsika rehefa ilaina izany. Dia toy izay ny vaovao voaray am-pelantanana ary havana ka dia misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mbola hiaraka iombom-bavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tomponay io, misaotra anao zahay, mankasitraka anao zahay ary manome voninahitra ny anaranao masina zahay raha tanteraka soamantsara ny fanompoam-pivavahanay teto androany. Misaotra tompo tamin'ny famelan-keloka izay noraisinay taminao ary misaotra noho ny amin'ny teninao. Ny teninao izay fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Ny teninao izay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Rehefa avy nampahirezin'ny teninao zahay dia tianay tompo ny mitondram-bavaka aminao izao tontolo izao. Manoloana ny valanaretina coronavirus izay arety mandringana ny firenena maro dia mivavaka aminao zahay, mangataka aminao zahay tompo mba hirotsaka ny tsehatra ianao, anasitrana anay, anasitrana ny taninay. Mivavaka aminao zahay ho an'ireo marary mba hanateranao fanasitranana. Ary tsy ny marary ny coronavirus ihany no entinay aminao amin'izao maraina izao, fa izay rehetra manana aretina, n'aiza misy azy ireny, na any amin'ny hopitaly na any amin'ny tokantranony, mangataka aminao zahay tompo mba hositranonao izy ireny. Mivavaka aminao zahay ho an'ireo mpitsabo. Fantatrao tompo tsy miafina aminao ny hamafy ny asan'izy ireny amin'izao fotoana izao, fa manao viverin'ny ainy, mamonjy ain'olona maro. Mangataka famindraponao koa zahay ho azy ireny mba omenao hery, omenao tanjaka, tafianao fahasalamana manokana tompo. Ary satria ianao ilay Andriamanitra mpitsabo ambonin'ny mpitsabo rehetra dia mangataka aminao zahay mba ho tanteraka ary ho ambininao tompo ny fandaminana ny fitsaboana rehetra ho an'ireo havana sy namanay ao anatin'ny tsy fahasalamana. Vavaka manokana aminao koa izay ho an'ny Frantsa, ho an'ity firenena izay nametrahanao anay ity, mba hitoetreto tompo ny fiadananao, mba hiadananay araka ny teninao. Ny fiadananao izay tsy hain'izao tontolo izao omena, fa ianao ihany no mahay mampanapaka izany aty am-ponay. Eny tompo mianjaanja eo anatrehanao ny tahotra sy ny tebiteby manjoanay. Koa mangataka indrindra izay tompo mba ampahirezinao ary izany fiadananao izany no antoka aty anatinay ary ampamelona tompo ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Ataovy matoky anao zahay. Ny teny izay nitoriana taminay teo tompo dia milaza fa raha ny zanaka no hanafaka anay dia ho afaka tokoa izahay. Amin'izao fotoanan'ny karemy 2020 izao dia ataovy mipaka mahery aty am-ponay izany tompo mba ahafahanay mandray fanapahan-kevitra, ahazahoanay manana antoka tanteraka tompo fa tsy faty-antoka ny nandatsahanao ny ranao teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana anay. Ataovy misy dikany aminay ity Pasika ity mba ahaizanay matakatra ny fitiavanao
izao tontolo izao tompo, dia dia nanomezanao ny zanakao ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amin'izao fotoana izao koa dia te hitondra aminao ny asan'ny fiangonana rehetra izay, ny fiangonana kristianina rehetra, mba ho atsanganao ho fanasina sy fahazavana manoloana ny fiarahamonina, mba ataonao fitaovana eo ampelatananao tompo, hitahiana sy hampaherezana olona maro, hitaomana fanahy maro eo aminao. Dia mivavaka aminao koa izay ho an'ny fiainanay tsirairay avy, ho an'ny isam-batan'olona sy ho an'ny isa-tokantrano, mba ho jerenao manokana ny fiainanay tompo sy izay rehetra mampahory anay. Manome anay ny hanina sahaza ho anay tokoa ianao isan'andro, ka aza velanao herikerika izay tompo fa ataovy mahay mibanjina anao, satria ianao dia mahay manome anay mihoatra noho izay angatahanay. Tompo, fohy ny fisainanay, nefa maro ny zavatra tianay angatahana aminao ary entina mbavaka eo aminao izay tsy fantatray akory nefa fantatrao sahady. Ka afeno izany vavaka izany tompo, dia tonononay ilay vavaka nampianarinao Jesosy anay, manao hoe: Rainay ozany an-danitra, ho hamasinana eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay noho izay hanina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka aminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola manana ny mazava ianareo, dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay manoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen.